tokony iverina manomboka rahampitso voalohan'ny volana septambra avokoa ny fampianarana manerana ny université mpanjakana sy ny foibe-pikarohana nasionaly avy amin'ireo faritany enina teo aloha mba ahafahana mamarana ny taom-pampianarana araka ny tokony ho izy. Izany no tapaka dia atao arian'ny fivorimbean'ny filohan'ny université sy tale avy amin'ireo sekoly sy ivotoerana miankina amin'ny université na ny compresse no tanterahana ny farany herinandro teo tany 10 pointy. Natsapa ny compresse fa efa nisy ny ezaka ny vaingana nataony ny fanjakana teo amin'ny fanasoniavana ny taratasinantoka sy ezaka amin'ny fampiarana ny didim-panjakana laharana 7 barra 9 mikasika ny famerenana ny markarama vaovao an'ny mpampianatra pikaroka. Zay ny makasika an'iny fa eo amin'izay vaovao ny fampianarana zay hatrany dia manaitra hatrany ny tompona andraikitra amin'ny fampianarana ireo mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny anjery manontolo mba hikaroka vaolana faran'izay aingana hitohizan'ny fampianarana tsy sy taona fotsy. Mbola manohy hatrany ny fitokonana ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Hatreto mbola miato ny fampianarana eny anivon'ny fampianarana ambony. Maro mbola tsy nahavita na de premier semestre aza. Nanambara ireo mpianatra fa tokony ho tapitra ny volana novambra izao ny année universitaire ary manainga ny tompona andraikitra izy ireo mba hiverina idiny hisiny vahaolana aingana ialana mety hisiny taona fotsy. Ny ankamaroany aty amin'ny université zany ankamaroany efa navita ny premier semestre fa misy faculté anankiroa faculté ray sy grande école mbola tsy navita ny semestre 1. Nisy nefa fanazavana hoe semestre pair sy impair tsy miaraka mbola sarotsarotra zany fangatana amin'ny zay tompona andraikitra fa amin'ny ankapobeny efa navita semestre 1 daholo ny mpianatra fa fidirana amin'ny semestre 2 no tapaka. Universitaire raha normalement tokony tapitra novembre octobre zany tokony efa examen de rattrapage. Nefa raha izao no mitoy tsy fantatra tsony zany hoe aiza janvier zany io vao tapitra nefa février zay dia tokony hiditra tsisy vacances tsony zany le mpianatra. Mahatsapa ireo mpianatra fa atao ankilabao manoloana ny zava-misy. Manambara koa izy ireo fa endrika fampiroroana ny mpianatra ny fandraisan'ny mpitandro filaminana mampiseho ny heriny mandritra ny fitakiana izy ireo ny zo ny hianatra. Voalohany indrindra izahay mpianatra dia mahatsiaro fa kilabao ny fanaovana ny mpianatra. Mahatsiaro fa tsy natao toy ny olona rehetra ny mpianatra izay samborina tety. Izahay zany zao tsy mihemitra amin'ny fitakinay, tsy mihemitra amin'ny fitakinay raha tsy mivany olona sesesy topilasy topivavy. Marina ve zany mpianatra sa tsy marina? Noho izany izahay mpianatra ny université aza pirorohona amin'ny resaka hémorragie fa samy tompiny ty tanindrazana ty izahay mpianatra. Nanambara ireo mpianatra fa ia mafy hatrany ny tolona raha tsy voavaha faran'izay aingana ny olan'ny fampianarana.